Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Da mivivana lehibe indray lasa mba milary ny antsika amin'izao fotoana izao dia faly indray tenako mihaona aminao eto androany dia manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsho amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio nikambana atanatin'ny groupe izay maharesy. Ialana tsiny tsy mahataratara kely tsika vao tapatompoka androany nefa misaotra anao na dia tsy mahataratara kely dia mbola io ihany ianao miaraka aminay eto indray. Halleluja. Fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Fiadana tompo anapaka anatin'ny tokantrano rehetra, anatin'ny fon'ny olona rehetra izay tonga eto indray amin'ity androany ity
Jesosy anie ombantsika tsirairay avy dia izy anie hikarakara anao indray ombanao amin'izay rehetra alehanao dia hanatanteraka izay irin'ny fonao anie Andriamanitra. Raha androany anao vao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe tsy kisendasendra ny ahatongavanao eto, fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka ny hany afatra aminao dia izao hoe maretatra amin'ny farany. Maretatra amin'ny farany fa kion-dalana eo amin'ny fiainanao ty androany ty, ary izaho matoky sy mino fa amarin'Andriamanitra ny hitanao mety misy ao anatin'izao fandarana izao ny andrenesanao feo amin'ny lalan'ny ivoahanao amin'ny lalan-tsarotra lovanao io ka dia maharetatra amin'ny farany maharetatra amin'ny farany fa tenin'Andriamanitra ny zany eto azo antoka fa hitondra vokatsoa fa tsy hitondra vokatra ratsy, azo antoka fa tsy hoe avy mihaino eto ianao dia hanofy ratsy fa filazantsara herin'Andriamanitra no zarentsika eto amin'ity androany ty amin'ny lalan'izao fandarana izao ka dia maharetatra amin'ny farany. Tany tompo ihany koa raha nabavy Erika ao Fransa izy niditra voalohany teto androany ka izay miditra voalohany dia mena tso-drano ka androany dia mena tso-drano Erika miaraka aminareo any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara sy any Oman. Tso-dranonao Erika androany salamy faharoa amby telopolo amby zato andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Alleluia. Salamo faharoa amby telopolo amby zato, salamo 132 13 à 15 no tso-drano omenany Erika amin'ity androany ity. Toy izao ilay tso-drano manao hoe fa Jehovah efa nifidy any Ziona ary naniry azy ho fonenany. Ianao ilay Ziona. Ity hoy izy ny fitsaharako mandrakizay doria eto no nenako fa efa niriko ity, efa nirian'Andriamanitra nge ianao raha nabavy Erika ny toeranao anatinao ho tahiko tokoa ny fihinanao, ho fikisako hanina ny malahelo ao. Ianao zany ilay Ziona. Dia ao anatinao hoy Davida hoe misaorana Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anara-masina izay rehetra atao anatiko dia izay rehetra ao anatinao izay mihitsy ho tahian'Andriamanitra hozy ny fihinanao ho fikisako hanina ny malahelo ao. Aiza ilay ao? Ianao ilay Ziona dia ny ao anatiny rehetrarehetra na ny fanahinao na ny lafy ny ara-inona eo amin'ny fiainanao ho fikisan'Andriamanitra dia ho tahiny ny fihinanao. Ho tahiny tompo anerana bavelika raha izany tso-drano tiako be teny io. Raha nokatra tso-drano androany dia io voaika tena faly be raha zaho mandray an'io dia aika Erika nandray an'io. Halleluia. Erika Raka Fransa Rosemina Selina ndraiky Rosemina nahazo an'ilay izy. Selina Rosemina Fransa tiana Kotoarzaka Fransa nareo an'ity Fransa daholo niditra voalohany androany. Erika Raka Soameva Fransa Jesosy Noeriko Koweït Miray Andriamalala Randriamalala Madagasikara Itody Raoulsou Fransa Tody Jesosy mandrakizay Allemagne Koda Leonie Arabie Saoudite Akikolonga Fransa Sandola Koweït Lovlitina Fransa Boutjilda Koweït Tina Serikoko Chine Koda Leonie Koweït Tahiny Tompo Rodine Marie Koweït Zamina Kamaradin'i Jesosy Fransa Kada Kamalala Fransa Mampionina Fransa Angela Arvelo Oman Angolina Renasoul Fransa Marie-Jo États-Unis Pamiazana Fitahina Madagasikara Antoandry Fransa Mami Koweït Yana Maheny Soa Italie Tonga Soa Asany Apôstôly Madagasikara Razana Soa Sylvie Arabie Saoudite Bersava Koweït Fabelazana Kadapa Koweït Ratalina Maisalina Madagasikara Angèle Pagès France Fernarakoto France Jesosy Mpandresy Madagasikara Fanila Zavandramanana elaela moa tsy nahitako anao raha nabavy Fanila Zavandramanana dia tsy tadidiko tsy hoe moa misy anao raha mahazonao tenenina hoe moa misy anao tahiny tompo Fanila Zavandramanana tonga soa indray Anjasika Patitsy France Tsiry Amboaramiel France Artisanat de Madagascar France Ariolali Koweït izy koa Thierry Albenja France tonga soa raha Solga Koweït tahiny tompo ihany koa Andolina Suzel Suisse tonga soa France Fanila Zavandramanana tia France izy Alléluia. Dia Erika Raka Alléluia. Mamy be ny tso-drano Erika mamy ka mamy ny tso-drano. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra
hiditra amin'ny filazan-dra ratsika rehefa avy eo. Halleloia. Fa andolotsika ametraka amin'ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra. Ka andao hivavaka tsika ametraka amin'ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra. Andao hampandrotsika rahalahintsika niasina ao Madagasikara. Rahalahy niasina izy no hivavaka fanombohana androany. Tany tompo rahalahy niasina hanao ny fitenenana. Tavaraka aminareo rehefa malala ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa mbola ahafaha manome fotoana sy manome ora ahafahana miterazy mankalaza ny anarana. Mpisorana manokana koa pastera Mivady nanome fitenenana. Ka andao aratsika rehetra iaraka hivavaka. Tia misaotra an'Andriamanitra Andriamanitra iray mahery satria mbola mihinana izao fotoanan'io izay mba ahafahany mitera sy mankasitraka ny anaranao ary mbola ahafahany mampisombotra voninahitra sy mitafy an'izany koa. Ka ny ohatra topo malala raha anonona zam-bavanao izay dia tahiry izay topo malala mba ho totoza hatramin'ny farany ty fandarana sy mba kasainy ity. Ka ianao ny tatana an'izany sy hiaro andriny amin'ny raha anao mahery mba ho totoza hatramin'ny farany mba tsy hisy olana ny connexion sy ny fitaovana izay mba ampiasainay ary sorany manokana koa topo malala noho ny zavatra vitanao sy ny hery lehibenao nasehonao tamin'ity fandarana ity. Ka nahafahanay mitera sy mahay manatona sy mankasitraka amin'ny voninahitra ao zany. Taiko ireto malala mba ahifaka mifamely hifankaty ary ahitana lalana izay ho diavin'ny tsirairay avy. Satria topo malala zany ny angatahany isan'andro n'andro. Dia mba omby hery sy tanteraka ihany koa ireto topo malala mba ahafahany miatrika ny rabitry indray sy hiatrika ny hoavinay rehetra. Ny fahasalamana ihany koa topo malala izy rehetra sampitra salama efa be tokoa mandrosoa topo malala ny aretina sy ny herin'ny satana mamotika ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka iarovanao amina rano mahery izany mba ho salana lalandava satria izany no tena voalohan-karena amin'ny fahasalamana. Topo malala ka izay nangatahanao no taiko topo malala izay ireo havanay rehetra sy mbola tsy tafiditra amin'izao fotoana izao mba hitodindray hiaraka aminay eto mba hiaraka hitera sy tafany hiaraka hanome voninahitra anao amin'ny anaranao ray mahery zany topo malala ny antany mitinanay azany. Taiko totopo ny tontolo andronay sy ireo fianakavianay kely sy ato amin'ity fandarana ity mba samy hitafy sy haka hazo voninahitra ary fitahiana velo lehibe indrindra avy any aminao. Azy hery mba entiny miady sy mamelany ankonany ary entiny miatrika amin'ny fiainany sy mba hitany fahasambarana izay katrahany. Hitany zavatra izay totosaina ary ho totosa daholo topo malala izay mba fanirian'izy ireo amin'ny tioany ity. Ka izany indrindra topo malala nangatahako amin'ity alina ity mba hanomezanao heranay ary tera sy voninahitra ary lazanao tolotranao amin'ny anaranao masina lehibe ny tenako azy. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka be lehibe andralantsika niasina tao anatin'izay vavaka many izay nentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manokana fahasoavana ny hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany rahalahy niasina dia mampamangy amin'ny ankonana kelinao ao fa natera amin'ny ankonanao ao tahiny Jesosy nareo mianakavy. Halleluia. Izay ny tamin'iny miraba anareo izay mbola tsy voarabako aloha za izy mety mbola tsy voarabako tao. Giselle Nanolosolga, Amira, raha ary malala tonga soa ianao raha mba azonao lazaina kely aiza misy anao dia mba mifankalala kely tsika. Fa androany vao nitan'izany Amira, raha ary malala zany tonga soa Amira dia maharetatra amin'ny farany. Izy koa nahazo fiarabana be dia be avy amin'ny ankizy ianao Amira. Dia isika moa dia mahafinaritra reto na mahafinaritra be nareo mahay mandray vahiny. Halleluia. Misaotra anareo fa reny mikaonty daholo reny mahafinaritra be. Tahiny Jesosy daholo eny nareo rehetrarehetra. Jesosy hamaly fity. Angelina Rodriguez efa narabaiko teo Arabia Saodita, Daniela Belzika, tonga soa i
Marie Hortensine Koety, tonga soa daholo a. Isika Fontaine Lalanirina France tonga soa. Mami Koety, Soameva France, Selena Rozmina, Losolka, Arabia Saodita hono izy rakizy zany ondry Aingodina Rodriguez mirarary malala zany any Arabia Saodita any aminareo any koa. Halleloia. Any nareo dia manao gropona Arabia Saodita kely any nareo. Dia eto amintsika taloha nisy an'izany ny any Allemagne rehetrarehetra nanaovana gropy anankiray, dia ny any Koety nanaovana gropy anankiray, dia ohatr'izany teto France nanaovana gropy anankiray. Taloha nanao an'izany tsika teto. Dia any nareo dia mifampahery ihany tamin'izany au lieu de amin'izao zany misy hoe groupe 1 2 3 4 5 atao groupe izay maharesy reny hitan'ireo mandray anjara reny anaty groupe daholo mantsy. Dia tamin'izany indray hoe mandray anjara indray ny groupe ny Allemagne, dia ny Allemagne indray mandray anjara mitarika vavaka tamin'izany. Mahafinaritra. Ampahery izao hoe Amira Rarabavy dia vangovangeo amin'ny mesazy tsindraindray eo teneno anono ny fiadanan'ny tompo tsindraindray eo isaorana anareo sahady. Alléluia. Tahiny Jesosy izy koa mbola joabako Angèle Pagès France tonga soa. Zay ngambany tahiny tompo daholo tsika rehetra dao tsika hira ary loha rapitso Alléluia. Azadino misotro kafe kely misotro coca kely amin'ny 5:00 iny fa rapitso isika dia hanao arim-bavaka mahafinaritra. Misaotra anareo efa maro ny voaray ny mesazinareo fankasitrahana ho amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra satria rapitso isika dia manatanteraka alim-bavaka izay fataontsika isan-taona, alim-bavaka fiderana fotsiny. Za manafatra anareo fa tsy tatin'ny devoly io, tsy tatin'ny devoly mihitsy izany Andriamanitra misandratra izany. Dia maro ny sakatsakana izay atao, maro ny fanambolena izay misy fa io moa ninona ataon'ny devoly dia Andriamanitra ihany no tompony, dia farany Jesosy ihany no mandresy hatramin'ny farany. Dia tsika mbavaka ny fahatanterahany fotoanantsika rapitso. Manomboka amin'ny valora sasany takany mahazatra tsika rapitso manomboka amin'ny valora sasany takany mahazatra tsika rapitso. Manomboka amin'ny misandrata tonga dia fiderana rapitso any tsika, dia tsisy afa-tsy fiderana sy fankasitrahana manomboka amin'ira fiderana ka hatrany amin'ny toriteny rapitso. Tenaina fa hisy hira vazaha maromaro entsika satria ny hira fiderana moa ny tsika malagasy tsy dia manana firy. Le fanandratana be iny, le tena hoe tena fanandratana tsy dia manana firy tsika. Dia tsika matetika mitary andraindrainy ihany fa rapitso tsika tsy hisy taraina eo rapitso fa fanandratana an'Andriamanitra. Tonga ny amin'ny 12 alina. Halleloia. Omany ny vandro Angela, omany ny vandro, omany ny fo amam-panahy vatana sy saina fa hiatrika alim-bavaka isika rapitso. Zava-dehibe io ianareo rehetra izay tonga eo indrindra ianareo rehetra izay mandefa an'izany fankasitrahana an'Andriamanitra izany hovakiana eto dia tokony omeko anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izany ianao an'izany fa Jesosy ary tsy vao mahatonga nasura be amin'izany, tsy vao tamin'ity tsika vao hanao an'io. Za ry havana rehefa avy manao an'io fandaharana io alohan'io misy sakatsakana izay fa ao ambadika io tena zao sady dia mitsodrano anareo rehetrarehetra ny ao ambadiky ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Andriamanitra manao be lavitra no teo aloha. Izay ny fanampintsika, izay no angatantsika amin'Andriamanitra. Vita ny fankasitrahana, ahita Andriamanitra nanapa-kevitra ianao mbola ahitahanao mihoatra lavitra no teo aloha indray. Halleloia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra dia mahereza dia rapitsika eto. Misy vahiny ho avy koa tsika eto rapitso, mety ahita anaran'olona mbola tsy dia hitanao eo matetika ianao fa misy olona tena jemba hijery an'izany izay rapitso. Angatahana ny connexion andrareo mba ho tsara. Fa misy rarasana bavintsika mpiara-miazakazaka izay tsy hitanareo eto mety mba ho hitanareo eto raha ohatra ka mba mety ny connexion andrareo satria zareo moa tsy dia tena mampiasa, tsy dia mpijery live sy mampiasa Facebook matetika fa dia nandefasana lazana ireo misy an'izay zavatra dia tsara be kosa izany izy.
ny azahoana ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra dia raha ataoko hoe 30% 40% azo avy amin'ny fangatahana mangataka tompo ombeomeo an'izao hoe ny 70% ny 80% dia tena sahako miteny aminao hijoroka avim-belona aminao fa amin'ny alalan'ny fankasitrahana. Hainao ny mankasitraka amin'ilay kely izay efa teo. Toy izay Andriamanitra hoe satria natoky tamin'ny kely dia ataoko manapaka amin'ny be. Satria nahay nankasitraka tamin'ny kely dia hetsika indray aho. Dia samy isika rehetrarehetra eto izany anantena manomboka amin'io herinandro ambony io hamarana nyity taona ity amin'ny fifaliana ianao, hamarana nyity taona ity amina tena hoe fahafenona ianao. Haleloia! Raiso izany fa tena amin'ny anaran'i Jesosy no hanomako an'izany teny izany antsika tsirairay avy. Menohy finaritra dia mihira isika ao aoriana indrindra dia hitreto raha latojo aho hitondra tenin'Andriamanitra dia avy eo tenako aho mamelabelatra etany avy eo. Menohy finaritra daholo ary isika rehetrarehetra elaela teny ity tsy nataontsika andao ataontsika izy androany.
Halleluja. Souvenir be antsika indry Ralatojo Jonatana Iaina tamintsika taty hatrany tamin'ny taona tamin'ny 2020 nanaovantsika niny iriny afinaritra nanaovantsika enina menadahan'ilay hira nafinaritra. Halleluja. Ahitopatritsika rehetrarehetra hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Amen. Androany moa dia araka ny teneniko tamintsika teo raha Latojo mitondra antsika ao anaty tenin'Andriamanitra ka tsy handrelitsika amin'izay tsy dia lasa be ny fotoana fa tsy tokony mijanona ela loatra tsika androany fa raha tsika mbola hiary tory amin'ny sabato tsika mbola inona dia izy ity mbola fifadikanana ihany koa hitondram-bavaka manokana izay ireo zanantsika. Misy aminareo sahirana amin'ny fitaizana ny zanakareo. Rehefa tonga eo amin'ny adoladolan-tsaina teo izy maditra be. Tsy voafehanareo intsony, tena misy conflit be mihitsy ao antinareo, tena tsy hitany ohatry hoe andaontsika hiditra fifadikanana. Hiditra fifadikanana tsika, hanao fifadikanana ray andro tsika amin'ny sabata. Dia ianareo izay manana ny zanakareo hoe tena mavesatra amiko ity zaza ity tena Jesosy sisa no misy fotoana antsika mbola tsy mahateny ny zanantsika fa andao entintsika eo amin'ny Jesosy. Halleluja. Andaontsika hanao tahaka ny Job mandeha manao fety any ny zanany dia Job manao fanatitra hodorana ho an'ny zanany. Ndrao izy ireo manontany. Ka amin'ny sabatsika ianareo rehetra izay mazoto manahirana mitaiza azy ao anatin'ny ditra na tsy manana azy koa fa mananjanaka dia tianareo zanakareo mba hoentina bavaka fa indrindra moa fa maditra izany dia entintsika eto amin'ny sabotsy amin'ny sabata ao anaty Zoom lefanareo ny anarana ho tonontsika tsirairay avy. Halleluja. Ho tonontsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra ireo zaza ireo. Dia ho hitanareo ny fiovandreo any amin'ny toerana misy azany. Tsy mila miteny intsony nareo fa Andriamanitra nangatahitsika handray an-tanana tanteraka an'izany zavatra problème eo problème eo. Za mahafantatra olona maro anatin'izany olona izany hoe ianao mba mpanompon'Andriamanitra ihany nefa ny zanako tena manala baraka. Taloha ilay zanaka pastera anankiray tena maditra be tamin'ny andronay na tanolonay izay. Izao foana ny teneniny foana ianao ve zanaka pastera dia manao izany dia ozy izy adala ny tohandray sy adala ny tohandray nozy izy dia niteny zany hoe ny dadany pastera izy izany tokony jolà ary tena lasa jolà tokoa loza tamin'izany fa sarotro tsy vita misy fotoana io tena tsy vitantsika amin'ny maha-olombelona antsika ndao hitsika amin'Andriamanitra. Fifadikanana amin'ny sabata milazao ny havana miara-miditra anaty Zoom tsika zao tsika no mitolona ho an'ireo ankonantsika ireo zanantsika ireo. Ny rapitso moa dia valim-bavaka hatramin'ny 12 alina tsika eto rapitso mitatra kely fa tsy takan'ny androany manomboka amin'ny 7 sasanga hatramin'ny misasaka alina eto foana. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary raha Latojo tonga dia meko anao ny fitenenana dia miverina eto avy eo mamelabelatra ny teny na Andriamanitra izay hoentin'ny raha Latojo. Meno finaritra ary tsika rehetrarehetra hanao ny fitenenana Latojo. Dia tany Jesosy daholo itsika rehetra dia manana fedanany tompo nanapaka ao am-potsika tsirairay avy. Dia raisiko fahasambarana ho anahy sy fifaliana ho anahy. Halleluja. Ny ahafahako mbola mitondra indray toviteny amin'ity andro androany ity ahafahantsika mifampahery indrindrandrindra za androany dia mba
anentana anao asan'Andriamanitra mba hanaika ho iraka an'Andriamanitra. Indrindra fa anareo izay mety mbola vaovao miaraka amina eto, andao anao asan'Andriamanitra. Anareo ihany koa any ambadimbadikandry, tsy miseho etiny anareo fa any ambadimbadikandry, dia tena Andriamanitra ny kasika ny fotsika tsirairay avy dia tena androsontsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, androso amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra. Halleluia, amen. Dia jery ten'Andriamanitra ary tsika. Exodosy 4:4 dia andininy 1 ka hatramin'ny 7 ho vakiantsika. Exodosy 4:4 dia andininy 1 ka hatramin'ny 7 no ho vakiantsika. Fa mialohan'izay dia fitiako kely aminao aloha mitantara teo aloha dia amin'izay tafiditra tsara ianao. Teto moravana raha ny amin'ny 3:7, Exodosy 3:7 dia nahitantsika ny nisehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ilay roimimy nirehitra nefa tsy nety maty. Dia gaga Mosesy dia fara nijery, dia vao nijery nitodika Mosesy dia nitenenin'Andriamanitra izay tamin'ny alalan'ilay roimimy hoe efa hitako ny alahelo ny zanak'Israely, hitako ny fahoriana izao, anavotra anazy dia nanerika Mosesy amin'izay izy hoe mandehana ianao avoroa ny lolon'ny Israely dia teneno anazy hoe tonga Jehova anavotra anazy fa vita ny adiny, vita ny fahoriany, fa efa henon'Andriamanitra ny fahoriany dia tonga Andriamanitra hamonjy azy. Dia izy amin'izay Mosesy jerentsika amin'izay Exodosy 4:4 andininy 1 aminaran'i Jesosy. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy ino ahy na henony feoko izy fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Amen. Janontsika kely hatreo. Rehefa ampiasan'Andriamanitra tsika ary havana malala, tsika rehetrarehetra nampanompon'Andriamanitra tao anatin'io Baiboly io. Dia amin'ny voalohany misy ohatry ny fisalasalana izay foana, misy ohatry ny tonga dia misakana be izany foana. Dia hoe sao dia ohatr'izao, sao dia hiteny izany ny zanak'Israely hoe tsy niseho taminao izany Jehova, sao dia ohatr'izao, sao dia ihany, sao dia izao. Misy an'izay foana alohan'ny hanomponan'Andriamanitra. Satria tokotra ny marina azontsika tsara kosa ny micomprendre Mosesy, satria na dia Mosesy ary neravany malala mbola tsy nahalala an'Andriamanitra teo amin'ny fotoana io jerenao ny Exodosy 4:7 aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely io ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo nefa naniraka ho aty aminareo ary hanao amiko hoe kosa izy iza moa anarany dia ahoana no avaliko azy. Amen. Izany hoe na dia ny anaran'i Jehova ary ry havana malala tsy fantan'i Mosesy teo mba fantatrao amin'izany. Raha nanao fanadinana izany Mosesy ka nadinina hoe Jehova ny laza adina 1/20 no atao Mosesy, vidina encre fotsiny, vidina stylo fa tsisy zava-patana. Fa raha hoe kosa hoe Andriamanitra ny Ezipsianina natao laza adina fa tonga dia 17/20 no atao Mosesy. Raha nianatra tsara aza Mosesy 19/20, satria Mosesy niravana ka tao amin'ny Farao foana, tsisy nampianatra anazy an'izay Jehova Andriamanitra izany. Tao amin'ny Farao foana ny fiainany, ny alohan'io fotoana io dia tao amin'ny Farao foana izy. Dia nisy fotoana izy tany an'efitra fa ny tena ankabeazan'ny fotoana koa tao amin'ny Farao. Dia tsy fantany na ny anaran'i Jehova aza tsy fantany. Dia teo Andriamanitra vao niteny anazy dia ny 410 hoe ary Andriamanitra tamin'ny Mosesy izao izay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay. Teo Andriamanitra miprezante momba anazy tsy fantany Mosesy. Dia anao koa androany mety hiteny ianao hoe ka za koa raha latojo ahoana moa nanaovako asan'Andriamanitra, zara mbola Andriamanitra raha tsy fantatra kosa, zara mbola ohatr'izao, nga misy zava-patako izany. Iny ravana iza nahalala an'Andriamanitra, izany tena aminao ngay fa hatramin'ny iray taona dia nahalala momba an'Andriamanitra. Eritreretinao nanomboka tamin'ny 2019 vao nanomboka mba nahalala an'Andriamanitra kely. Tadidiko mihitsy tadidin'ny pastera koa ty message ty. Nanoratra message tany amin'ny pastera tamin'izay tamin'ny 30 août 2019, tadidiko foana izay. Dia nanoratra tamin'izay hoe manahoana tompoko, mba liana amin'ny tantaran'Andriamanitra aho fa mba ekeo ny fangatahako, misaotra tompoko kain Jesosy. Halleluia. Izany ny soratako tamin'izany. Mba liana amin'ny tantaran'Andriamanitra satria tsisy fantatro izay tantaran'Andriamanitra. Tamin'izany pastera manana kimédia zay dia mizara misy dessin animé dia misy tantaran'Andriamanitra dia nahalinana manomboka ny kasihan'Andriamanitra dia nanomboka
ho ampiasan'Andriamanitra. Fa tsisy fantatra izay momba an'Andriamanitra. Ianao androany tsy problema na tsy fantatra ao azy Andriamanitra. Maneke fotsiny. Fa Mosesy koa ngany izy fantatra momba an'Andriamanitra. Ary ny tena mahafinaritra amin'Andriamanitra revana. Andriamanitra revana mampafantatra azy. Halleloia. Tena miteny ny Andriamanitra teny zao Mosesy nahampahalalany ny anarany. Azonao. Dia ianao koa rehefa misalasala dia asian'Andriamanitra mihitsy fahamantarana sy fahagagana mba hinonao anazy. Ny finoana io koa rehefa namalala tena mila rahana hoe fahamantarana sy fahagagana mba ho voarainao tsara mba halalanao koa momba an'Andriamanitra. Dia tena afaka manome fahamantarana sy fahagagana anao Andriamanitra. Jerentsika toizantsika ny ilay izy Exodus 4:2 minaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah taminy, inona moa iny tananao iny? Dia novaliany hoe tena ity. Ary hoy izy, atsipazo amin'ny tany iny dia nasipiny tany ka tonga mena rano. Dia nandositra azy Mosesy. Ary koa Jehovah tamin'i Mosesy, ainjiro ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny dia nahinjiny ny tanany ka nandray azy. Dia tonga tena teo an-tanany indray izy. Mba hinoana ireo fa efa niseho taminao Jehovah, Andriamanitry ny razana dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Amen. Ianao zany Andriamanitra, raha mbola tsisy fantatra ao mihitsy momba an'Andriamanitra dia azonao atao mihitsy hoe Andriamanitra mba miseho aminay mba haneo fahagagana mba haneo famantarana inona ary ny alalako fa tena momba anahy tokoa ianao dia azonao angatahany zany, nangataka izany Mosesy dia tsy azonao atao zany. Tena nany amin'Andriamanitra fahagagana mahafinaritra izy teto. Tena lasa mivadika menarana. Halleloia. Ohatr'izany ravana miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy manao ezaka nefa ianao tsy manao ninino izany. Dia raha mbola tsy ampy anao aza izay dia jerenao 5:9. Ary koa Jehovah taminy, atsofoy ao an-tratranao ny tananao dia natsofony tao an-tratrany ny tanany ary noho ny notsoahany dia indro efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny oram-panahy. Ary koa izy atsofoy ao an-tratranao indray ny tananao dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany ary noho notsoahany tamin'ny tratrany dia indro efa tonga tahaka ny hodiny indray izy. Halleloia. Mahafinaritra ry havana Jehovah Andriamanitra. Tena hoe miezaka izy. Andriamanitra rehefa maniraka antsika dia tena miezaka izy. Izy mamorona ny fitaovana rehetra ny teny ho lazaina ny ry havana ka tsisy atsika mihitsy tsy fitaovana fotsiny tsika fa mifanahy masina mampiteny atsika. Halleloia. Zany eo amin'Andriamanitra. Atsika rehefa mianatra dia atsika mamorona hoe aiza ny stylo, aiza ny cahier, aiza ny cartable, inona n'izao inona izao. Fa amin'Andriamanitra tsisy an'izany, vatantenanao fotsiny no entinao dia Andriamanitra no mamatsy. Jehovah mamatsy. Halleloia. Mahafinaritra ny hiriana Jehovah Jireh. Andriamanitra mamatsy. Ty zao, ty stylo, ty zao. Efa manao asan'Andriamanitra. Mahafinaritra amin'Andriamanitra ry havana. Tena azo ifampararana ny ravan'Andriamanitra. Tena azo resahana. Tena Andriamanitra ihany no mpampiasa. Tena mahafinaritra. Jerenao 5:9. Ary raha tsy ino anao izy ka tsy hain'ny feon'ny famantarana voalohany dia ino ny feon'ny famantarana aoriana izy. Ary raha tsy izany famantarana roy izany aza izy na hain'ny feonao dia akarano avy amin'ny ily ianao ka hidinao amin'ny tany maina ary izay rano alainao avy amin'ny ily dia ho tonga rà eo amin'ny tany maina. Hitanao, raha mbola tsy mino ianao dia ataon'Andriamanitra mbola misy famantarana indray sehon'Andriamanitra. Ry havana, mahafinaritra ny Andriamanitra. Tena mahakasika Andriamanitra. Dia Mosesy raha tamin'io mbola tsy nety any indray Mosesy fa jerenao ny manompo an'Andriamanitra koa ny ravina misy fotoana iran'Andriamanitra io tena mbola misy fotoana tena mampisalasala io tena ho vitanao tokoa ary ve dia Mosesy ary mbola niteny mihitsy hoe 17 Exodus 4:17 fa hoy izy tompo mifona aminao ireo izay tianao irany. Mbola tsy nety amin'izay efa naseho daholo ny fahagagana efa firy fa mbola tsy nety any izy satria na tsy nampety azy 10 le ozy hoe vojavava ozy miadapteny tsy fantatra ahoana ny resy lahatra any tsy haiko izany ozy Mosesy. Fa hoy Jehovah 10:12 ary hoy Jehovah taminy, iza moa no nanao ny vavan'ny olona ary iza no mampamona na mampariana na mampahiratra na mampajamba. Hitanao, mbola tsy fanta Mosesy akory hoe Jehovah ne ka pahary tsy fanta Mosesy zany. Nga Mosesy nianatra an'izany ry havana. Tsy fanta an'izany. Farao tsy afaka nitantarana azy momba an'izany. Ka zavatra tsy hain'ny Farao ve moa ry havana malala inona moa tantarana. Farao ny ravana tena teny mihitsy. Jerenao Exodus 5:2 anaran'i Jesosy hoe fa hoy Farao, iza moa Jehovah
ka Farao tsy nalala ny Jehova akory, ka hoana moa ny ahafahan'ny Farao mampianatra Mosesy momba ny Jehova nefa tsy fantany akory aza Jehova. Tsy possible mihitsy zany, zavatra tsy hainao tsy afaka ampianarinao. Ohatra zao raha misy olona zao mba te hampianatra tôbila nefa ny frein chambrage aza tsy hainy akory manavaka anazy, de inona ry avana mba mampampianatra anazy? Raha ianao zao mba te hampianatra baskety, difa ianao raha mena baolina de dakanao le baolina fa tsy hainao akory atotona ane ty baolina ty de tsy possible mihitsy. Raha ianao mba hanao mpampianatra matematika nefa ny racine carré de 64 aza tsy fantatra akory hoe firy aza zany, racine carré de 64 firy aza zany mangididy eo ny lohanao, tsy fantatra akory hoe 8 ane zany ka tsy afaka Farao mihitsy nampianatra amin'ny Mosesy, tsy fantany akory se Jehova. Fa Andriamanitra ry avana tena mampianatra. Teo amin'izay zany mifanta Mosesy hoe kay ve Andriamanitra mamparena sady mampajamba no mampahiratra, mahay manendry vavy zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra ry avana, ampianarin'Andriamanitra eny an-dalana eny. Alleloia. Tendao tsika ry avana anaiky fotsiny ampiasan'Andriamanitra, fa kely ny andohan'ny Mosesy zany tsy nahay ninninona votsavava miadapte inona ny tenena teo daholo, fa nefa raha Mosesy zany ry avana anisan'ny lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny Baiboly zany Mosesy zany, foka ho fantatra hoe ianao androany raha anaiky fotsiny no ampiasan'Andriamanitra, tena teneko anao fa lehibe ny farahanao. Amen. Tena ampiasan'Andriamanitra eny an-dalana eny an-dalana, fa dao anaiky ry avana ho irahan'Andriamanitra. Amin'ny voalohatra ny hoe tsy de mampazoto manompo an'Andriamanitra io, tsy de mampazoto irahan'Andriamanitra zany, fa nandeha volana nandeha fotoana fa tena tia Mosesy ny ravana malala zany nanompo an'Andriamanitra zany, ary tena rehefa nifankazatra be izy any amin'ny nomery any, fa tena tonga de izy Jehova miresaka tahaka ny sakay, lasa tia Mosesy teo fanatriana, lasa nifankazatra be tamin'Andriamanitra. Io fotsiny ry avana voaloha fotsiny ohatry hoe ratsy be manompo an'Andriamanitra, ny fahitanao azy ohatry ny ratsy be, fa topoeny Andriamanitra mandeha ny an-dalana eny ianao miaraka amin'Andriamanitra, nanon'Andriamanitra fahagakana be dia be ny ravana malala zany Mosesy zany. Etsitinao fa loza folo Mosesy daholo nanao anazy, nisy lalitra be ko, nisy sahona be, gambola hita Mosesy teo amin'ny fenany zany, miaraka amin'ny Jehova ianao vao mahita an'izany, manompo an' Jehova ianao vao mahita an'izany. Za te tenanao fa manompo an'Andriamanitra amin'ny voalohatra ny ratsiratsy, fa manompo any an' Jehova andaony hiara-dalana aminy, maneke fotsiny anie fa tena ampiasan'Andriamanitra ianao fa mahavita fahagagana, mametra tany ianao to de sitrana ny olona. Alleluia. Mahafaly ny ravana malala ampiasan'Andriamanitra zany, fa tena teneniko anao hoe Mosesy zany tena nataon'Andriamanitra ho Andriamanitra kely teo amin'ny Egyptianina, nanasarany any ranomasina mena zany ravana malala, fa tonga de niaraka amin'ny herin'Andriamanitra, tonga de gaga ny olona rehetra, ny zanak'Israely gaga daholo, tonga de tena tsapako teto hoe tena fiera be Mosesy io, tena hoe tena reko eto hoe tena Mosesy io tena nahafinaritra anazy nanompo an'Andriamanitra, tena hatramin'ny farany koa Mosesy nanompo an'Andriamanitra. Alleluia. Ary raha araka amin'ny fandiniana reny Mosesy tsy maty fa noentin'Andriamanitra velona any an-danitra koa, satria Mosesy rehefa niseho tamin'i Jesosy de Mosesy seliny teo zany hoe azo eritreretina fa tena niakatra velona any an-danitra koa Mosesy. Fa ry havana malala, andao nompo an'Andriamanitra. Raha mbola misalasala ianao, mangata famantarana, Andriamanitra tsy tezitra amin'izao zany, nangataka ianao, angataka hoe mba asehoana, mba apio, mba ataovy an'izao. Andriamanitra ravana tena vonona hisahirana ao antsika, azonao, tena vonona hikarakara antsika, hikolokolo antsika, hitatana antsika. Alleluia. Fa andao anaika ho ampiasan'Andriamanitra. Alleluia. Fa tena nataon'Andriamanitra ampiasany be ianao, manafaka olona, tena manao fahagagana amin'ny alalanao ny anaovan'Andriamanitra fahagagana, lasa fitaovana ianao. Mahafinaritra ny ravana malala zany. Za aloha tena faly koa manompo an'Andriamanitra, tena fiera. Alleluia. Manompo an'Andriamanitra ary tena tiako zany. Raha mifaniriako koa raha mbola aloloha dia efa nampiasan'Andriamanitra. Tamin'ny faha 11 taonako tao zao tena tiako mihitsy rehefa nampiasan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra moa malala fotoana, tena tsara. Alleluia. Dia voninahitra n'Andriamanitra rerany misy matoka fa voarayanao izay toriteny izay faly be anjaranao izany toriteny izany amin'ny manaraka indray fotoanantsika. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra Raharaha tojo Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hahamaly fitianao dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Raharaha tojo. Tahiny tompo ihany koa isika tsirairay avy
tahin'ny tompany rahalatojo dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Nahoaritsika hiditra amin'ny famelabelarana. Halleloia. Mankasitraka dia ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Misy aminareo moa mbola tsy narabaiko aleo ilay raba mialohan'ny hidirana famelabelarana. Hitako teo izao LH Raba Ranabavilova efa mpanaraka antsika teo tany izy taloha. Izy koa Zesisoro Natojo Angelina Diamant. Tsy teo ianao teo fa ny tena hoe aza adino ilay Vandro rapitso amin'ny fiaretatory Angelina. Ianao foana mantsy tadidiko amin'izay Vandro izay. Tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra Exodus. Mahafinaritra be izay zavatra notenenin'ny Tojo izay fa izany hoe resaka zavatra somary hafahako momba an'ity Exodus toko fahaefatra ity. Resaka zavatra iray tena zava-dehibe. Zava-dehibe koa notenenin'ny Tojo teo. Fa valiantsika ilay toriteny sy ilay famelomana dia amin'izay mahazo zavatra anankiroa miavaka ngeza be nareo. Ny hafatra Tojo dia izao hoe mandrosoa manao asan'Andriamanitra. Mahireza hifankalala amin'Andriamanitra, mandrosoa fa fantatra an'Andriamanitra ianao dia ho fantatra ao. Amin'ny fotoana fantatritsika Andriamanitra dia tsy matahotra intsony isika. Amin'ny fotoana fantatritsika Andriamanitra dia manana toky isika. Amin'ny fotoana fantatritsika Andriamanitra dia tena milamina isika. Halleloia. Amen. Misaotra ny Tojo tamin'izay hafatra mahafinaritra izay. Exodus toko fahaefatra andininy voalohany. Ary namalo mosesika nanao hoe indro tsy ino na iaino ny feo ankizy fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Eto izany irahan'Andriamanitra Mosesy. Raha jerentsika ny Exodus toko fahatelo andininy fahafito. Hoy Jehova, hitako ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Rehefa rekiko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony. Dia efa nidina azy ao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany. Na ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'ny tany izay hitondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Fa mba hanatanteran'Andriamanitra an'izay nefa. Andriamanitra tsy hoe izy ny hidina dia hivadika olona dia hitarika ny zanak'Israely. Fa mila olona Andriamanitra atao fitaovana. Dia ny antony resaka Andriamanitra tamin'ny Mosesy i Mosesy ilay olona ho fidian'Andriamanitra. Halleloia. Andriamanitra ry havana rehefa hanao zavatra dia mila fitaovana izy. Ny fitaovana ampiaratan'Andriamanitra dia isika mpanompon'Andriamanitra io ihany. Misy zavatra tiany tenenina dia mampiasa ny babantsika izy. Misy hetsika tiany atao dia mampiasa antsika izy. Halleloia. Isika ngery havana antsika mpanompon'Andriamanitra mitsodrano fotsiny. Inona moa izay tsodranontsika? Raha mitsodrano azo ka tanteraka, inona moa za? Tsy za. Fa Jehova mihitsy rehefa te hanao an'izay zavatra rehefa mba mila fotsiny izy hoe vavana mpanompon'Andriamanitra, feona mpanompon'Andriamanitra, tanana mpanompon'Andriamanitra manatanterahany an'iny. Ka izany mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra tsy tokony rehareny amintsika fa tsika dia tsinitsinina, vovotany, lavenona hozy ny irantsaka fity fa ny Andriamanitra matoy izao antsika. Izay izany ilay tantara. Fa nisalasala Mosesy. Tsy hoe nisalasala fa tena tsy nentina andeha Mosesy satria izao no teneniny. Zanga eo izy Mosesy. Raha andeha ho angy, tsy ino anangy ireo ary tsy haino anahy. Izay ny tahotra Mosesy. Raha ho any Mosesy dia tsy ino azy ary tsy hiaino azy ny olona. Ka hiteny hoe mandainga ianao fa tsy niseho taminao izany Jehova. Dia marina ny ayahan'i Mosesy. Ahoana moa ny fomba hinoany ny zanak'Israely
hoe Mosesy dia niona tamin'Andriamanitra fa izy Mosesy ry havana eo mason'ny zanak'Israely dia mitovy aminazy ihany. Tsisy mahasamihafa amin'ny Mosesy aminazy. Ko raha tsy niseho tamin'ny Andriamanitra, nahoana niseho amin'ny Mosesy? Ary raha niseho tamin'ny Mosesy, maninona tsy niseho taminy? Marina ny ayahan'i Mosesy. Ahoana izy dia nondreo fa niona taminao hoy izy Andriamanitra. Zao aro izy. Inona moa ny ataninao iny? Dia nyvaliany hoe tena ity. Efa misy zavatra eny an-tanan'i Mosesy. Teny an-tanan'i Mosesy ny tean'iny mbola tsy fantany hoe inona moa ty an-tanako ity, fa teny iny eo aminy. Tsorakazo io eny aminy. Fa Andriamanitra no nantany hoe inona moa iny an-tananao iny? Toy izy ity hoe teany ity. Toy izy Andriamanitra tsy teany iny. Tsy teany iny. Ny hevitry ny tehany eto ry havana dia tsy tehana tsotra fotsiny natao hitenana, fa ny endriky ity tehany ity dia io ny atao hoe fahefan'Andriamanitra. Mahario any amin'ny fandraisana anao ty any, ilay tehana dia tsy inona akory fa fahefan'Andriamanitra. Misy tantara milaza, misy boky jiosy maro, boky ina moa filaza ireny? Vakoka milaza tantara any aloha tany aloha be tany, ankoatra ny Baiboly, dia milaza ny fisian'ny tehina anankiray izay namboarin'Andriamanitra ny hariva ny sabata. Misy boky atao hoe Torah, dia takan'ity Baibolitsika ity. Dia anaty Torah any misy ohatra hoe tsika zao tamin'ny chapitre dia amin'ny Baiboly hoe Genexlenodé, Genesis, Exodus, Nomery, Salamo, Isaia. Fa any amin'ilay Torah dia any amin'ireo boky hafa ireo misy chapitre atao hoe Pirkei Avot. Dia meko anareo mihitsy ny toko sy andinina, toko 5:fahenina, milaza sy mitantara ny nanamboaran'Andriamanitra an'io tehiny io ny harivan'ny sabata. Mahavariana. Io tehany io zany zavatra natao manokana mihitsy. Manan-danja ary tsara fantatsika fa ao Baiboly misy an'izay teny izay hoe ao an-danitra ao dia misy vilany volamena. Dia anatin'io vilany volamena io misy mana. Dia ao amin'ny efitrano io ihany koa, efitra masina indrindra ilay izy. Misy vilany volamena, misy ny mana, dia misy an'io tehany io. Io tehiny Arona io mbola mitsimoka. Izany hoe io tehiny io tsy hazo. Ohatran'ireny hazo hitantsika ireny. Tsy ohatran'ny hazo efa vita fanaka io, fa tena hazo mbola manan'aina mihitsy. Ngeza be ny tantaran'io tehany io. Io tehany io ny endriky ny fahefan'Andriamanitra. Tsy tonga fotsiny teny an-tanan'ny Mosesy io tehiny io. Avy eo moa izy io nivadika ho tehiny Arona. Satria tsy nety nandeha i Mosesy le nitaraina be eo izy tena any amin'ny 15. Tompo mifono aminao olona tsy hoe mandahan-teny na hatrany aloha na hatrany amin'ny izao hatramin'izao hitenenanao ampanomponao zao fa votsy avava sady miadam-piteny dia hozy Andriamanitra fiza nefa nanao ny vavy za ke nanao ny vavan'ny olona ary iza mampamona sy mamparenina sy mampahirana sy mampajamba tsy Jehova fa koa ankehitriny mandehana fa za ombanao omba ny vavanao ka nanao zay mbola ozy ambo izy 13 tompo fona aminao fa irao zay tianao irahana fa tsy za. Dia nirehatra tamin'ny Mosesy ny fahatezerana zao dia izy tsy ao ihany va Arona Levita rahanao
fantatro fa mamandahateny izy. Ary indro koa avy itseranao izy ka rehefa mahitanao izy dia ho faly mivony. Dia teny aminy ianao ka hanolo teny aminy. Ary izao momba ny vavanao sy ny vavany, ary hanoranareo ny tokony ataonareo. Ary izy teny amin'ny olona isolo anao, izy koa solo vavanao, ianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy. Dia hoentinao eny amin'ny tananao itehany io izay anaovanao ireo famantaran'ireo. Ny tehiny Arona io izany taloha nentim-boany io dia tehiny Mosesy. Nafindra tamin'ny Arona io satria nataon'Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny Mosesy i Arona. I Arona tsy manana ny kaliteany Mosesy. I Mosesy no nofidian'Andriamanitra fa mifameno izy roa lahy. I Mosesy votsavava tsy mahay miteny. I Arona indray raha fitondran-tena sy fahamasinana tsy ohatran'ny Mosesy akory, fa izy indray mahay mandahateny. Ihany ka be resaka. Raha hitojo izany dia maheno soa atao amin'ny groupe izany teneko izany izy avy le mpandahatra be reny rehefa miteny izy. Izy avy raika izy le atao amin'ny groupe le tena rehefa hiteny izy dia le mandahatra. Arona izy iny ary misy ilanana iny. Tena ilaina eo amin'ny fiainany ny olona mahay mandahateny iny. Halleloia. Amen. Nahatonga ny Arona ho lasa lehilahy lehibe dia ny fahaizany mandahateny. Mba mangatah ianao an'izany. Neny sarolinina koa. Kadaka koa. Kadaka rehefa omena fitenenana an'izay koa ngeka. Dia izy koa amintsika no Arona. Misy Arona hafa ihany ao. Ny tiako lazaina anao izany mba mangatahana an'izany koa ianao Tompo. Ataovy mba mahay mandahateny koa ohatran'ny Arona. Fa i Arona tsika ny olona tsisy mendrika fa ny fahaizana mandahateny nanomezana ny Arona ny tehina. I tehina io ry havana, io ny atao hoe fahefan'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'io tehana io amin'izay nanaovana ny zavatra rehetra nentina nanao porofona tamin'ny zanak'Israely le niteny hoe Jehovah dia niseho taminao. Ahoana marina moa ny inon'ny olona fa niona tamin'Andriamanitra ianao. Ny ahafahan'ny olona mino fa niona tamin'Andriamanitra ianao dia elohavana fahagagana ianao. Mandeha ho alohanao ny fahagagana. Tsy hisy ino anao mihitsy hoe niona tamin'Andriamanitra ianao raha tsy hainao, raha tsy misy fahagagana miara-mandeha aminao. Iny tehany iny ilay fahagagana iny. Amin'ny alalany amin'ity fandaharana nataontsika androany ity. Amen. Ianareo rehetra ny tokantrano any samy mandray amin'ny finoana. Fa antany anareo koa Jehovah, inona moa iny an-tananao iny? Misy zavatra eny an-tananao eny. Ary hatramin'izay teny an-tanan'ny Mosesy fa tsy fantany mihitsy hoe inona. Tsisy heveriny fa tsisy inona azo atao amin'io, ny tehinany fotsiny io. Fa za miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy fa manana fahefan'Andriamanitra ianao io. Ianao io afaka miteny dia tanteraka. Afaka mandidy. Afaka mitsodra andro. Afaka mametra tanana ianao dia sitrana amin'ny marary. Satria eny an-tananao misy tehina. Afaka anao zava-mahagaga ianao. Fa ny olona hatramin'izay tsy fantatrao. Hatramin'izay mivavaka. Fa za miteny anao. Ary izao tsy ho hita mihitsy io raha tsy ilay olona mihitsy ny manao. Zay izao ato amin'ny groupe ato dia izao reo zareo ankizy reo mpanompon'Andriamanitra eto amintsika ireo tsy hita izany mihitsy ndreo hoe inona ny eny aminazy raha tsy manao hoe mila manam-pahasahiana ianao dia mila manana finoana. Nareo manana fanomezam-panoana. Misy tehana eny aminareo eny. Niza tonga eto misy tehana fa tsy fantatrao ilay tehana hatramin'izay hainao mana-tehana. Androany Jehovah ity anao inona moa ny an-tananao iny? Amin'ny alalan'iny fahefan'Andriamanitra eny aminao iny. Manomboka androany afaka hanao zavatra amin'izay ianao. Hatramin'izay tsy nieritreritrinao mihitsy ianao hoe manao zavatra. Ny zavatra rehetra dia hainao mino ny tenin'Andriamanitra. Hainao moa izy Jesosy fa ny zavatra rehetra dia hainao mino. Satria maninona? Satria misy tehana eny aminy.
misy fahefana eny aminao eny dia nanomboka ny démonstration dia natsipany tamin'ny tany le izy ka tonga mena rano dia nandositra Mosesy toy Jehovah anjiro ny tananao ka raiso amin'ny rampony nanisitra ny tany izy ka nandray azy ary tonga te nandray izy dia jerenareo mivaka antsika mba hijery nasonge io tonga mba jerentsika kely azafady afadikely ny baibolinao Exodosy toko 7 Exodosy toko 7 Exodosy toko 7 Iona am'izay ary tsy hoe zay vao Iona efa niona fa mbola iverinao indray ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy iny efa nataoko andriamanitra ho an'ny Farao ianao ary arona rahanao kosa ho mpaminaninao ary nomen'Andriamanitra titre ara-dalàna mihitsy izy roa lahy dia izao ny zavatra nitranga ary hoy Jehovah 9:9 ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy raha miteny aminareo Farao hoe manao fahagagana hanambaranareo hitanareo na i Farao aza tsy ino na tsy misy fahagagana ianao io tsy isino anao mihitsy hoe miona amin'Andriamanitra ianao raha tsy misy fahagagana ataonao zava-mahagaga ataonao natrehan'ny olona mety fiainanao miovy zany mety toe-panahinao toe-piainanao toe-ponao miovy mba ataovy mahita fahagagana ny olona rehavana mba ataovy mahita amin'izay ny olona fa tena niona tamin'Andriamanitra ianao ary eto Farao dia mitady porofo ihany koa toy izy Jehovah raha miteny aminao Farao ka manaova fahagagana anambara anareo dia lazao amin'ny arona hoe raiso ny tehinao dia tsy azony hatrehan'ny Farao ao tonga mena rano ana-porofo ny dingana voalohany mila manaiky anao Farao aloha mila porofona eo anatrehan'ny Farao fa manam-pahefana ianao eny aminao fahefan'Andriamanitra tena iny ny atananao iny tena mino ianao fa misy tehana eny aminao iny ary natsipy le tehana fa ny zavatra nahavariana dia zao io tehana io araka ny tenkonao teny voalohany zava-dehibe io tehana io ary tsy Andriamanitra rery ny manana ny tehana ny devoly koa manana ny tehany ary Mosesy sy Arona 10:10 tsika izao Exodosy toko 10 azafady Exodosy toko 7 10:10 ary Mosesy sy Arona nakao amin'ny Farao ka hanao araka izay nandiny Jehovah dia natsipy ny Arona teo anatrehan'ny Farao teo anatrehany sy teo anatrehan'ny mpanompony ny teny ka tonga mena rano iny dia nampaina lainy Farao ny olon-kendry sy ny mpanana hody ary ireo mibiasy tao Egypta ary ireo mibiasy tao Egypta ireo dia nanao toy ny janony tamin'ny fankatovany ary samy nanipy mitehina avy izy ireo ka tonga mena rano ireny aika ny tehina samy manana ny tsy azo atao zany loha dia izao ny tsy manana tehina tsy afa-miaina amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao na tsy manana tehina satria mifavalika nanana ny azy tsy vola napotrany ary nanana tsirairay avy ry zareo ny Mosesy sy Arona anankiray anazy roa lahy fa ny mpanompo amin'ny Farao nanana tehina daholy samy nanipy daholy nisan'izany tsy mitovy eny ry havana Andriamanitra zatra isa tsy mitovy Andriamanitra tokana telo izay iray ny Andriamanitra hafa be dia be Andriamanitra zatra ny ho isy io nanipy daholy amin'izay ny olona fa ny zava-nahafinaritra nefa ny tehiny Arona ny telinan'ireo le tehina samy tehana zany fahefana samy fahefana ny fanehatra ny fahefana roa samihafa haleloia fa Jehovah mbola Jehovah foana ary zany ny anome zakotoky anao haleloia tsika hoa tsy matahotra miaraka amin'ny Jehovah tsika hoa manana toko miaraka amin'ny Jehovah ry havana nahoany tsika no atahotra nahoany tsika no anam-panahina
fa nao za miteny anao fa taizany tsy nisy fotoana niona-n'Andriamanitra sy ny devoly teo atendrombohitra Karmela 500 lampa mpaminany ny Bala sy Asera. Eli rery fa izany nandresy nohaniny Eli 500 lahy. Ny olana dia zao manana tehana ve ianao? Ny fanontaniana mipetraka dia zao manana tehana ve ianao? Fa raha tsy manana tehana ianao taraiky ianao fa amin'ny alalan'iny tehana iny nanaovana ny fahagagana rehetrarehetra mandra-pivoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Fa mbola tamin'iny tehana iny nikapohana ny vatolampy teny amin'ny tany efitra, naboboka ilay loharano velona. Angatao io tehana io, mila an'io ianao. Tenen'i Jesosy aza velanao mpivavaka tsy manana tehana, tsy manana ny fahefan'Andriamanitra, fa taraiky tsika ry havako, taraiky tsika raha tsy manana an'izay. Tahiny tompontsika menakavy, za matoky sy mino mihitsy fa hanomboka hetsika ny tehana eny am-pelatananao. Hatramin'izay mantsy ianao tsy nieritreritra mihitsy mavita inona moa izy ity. Ny finoana ao anatinao io dia tenenin' Jesosy na kely tahaka ny voatsinapy ary dia mafindra tendrombohitra. Fa ny olana tsy nihetsehanao ilay finoanao na kely io ary fotsiny hoe io ve dia havita inona? Mba andramo andramo fo ianao raha pisy dia zao tenenina za manam-pahefana, dia didio daholo ny zavatra rehetrarehetra. Didio daholo ny zavatra rehetrarehetra. Aleluia. Manana fahefana ny didy isika, manana fahefana nidy isika, manana fahefana moa isika, manana fahefana ndrodana isika, manana fahefana nangana isika. Ndao avoaka ny zanak'Israely. Todika amintsika rehetrarehetra ako. Na nareo rehetrarehetra ireo mpanompon'Andriamanitra iny nareo. So ivenareo fa izay mitory teny tany no mpanompon'Andriamanitra. Nareo mihaino mpanompon'Andriamanitra. Fa ampiasao ny fahefana mahampanompo anareo. Ary zao fotoana za mitenao be dia be ny olona mahay mitory teny. Fa tsy mety mitory teny ilay olona tsy manao tory teny satria za ve dia havitan'izany. Iza ny eritreritra fa havitan'izany ry havana? Tsy mba tao anatin'ny programa nasako hatramin'izay izany hoe tia za dia ho lasa hitory teny. Ary za ary tena teneniko anao mihitsy tamin'izay vao nanao efa niteneniko anareo foana vao nanomboka hitory teny izany fa tantara izany ohatran'ny hoe tsy ho hay izany zavatra izany. Akory tsy miteny hoe mahay mitory teny ahoana ako, fa za kosa miteny anao raisiko ny tehana, fantatra ankehitriny, ananako ny fahefana, samy seho ety isan'andro isan'andro aho mitory teny. Inona iny an-tananao iny? Tena. Any aminao any misy fa ny olona na tsy ampiasainao ilay izy. Tsy nasiponao ny tehana. Tokony hivadika menarana io. Tokony havita fahagagana io. Ary ninona nataon'ny devoly dia lany ny tehanao ny tehan'ny devoly. Aleluia. Hoy izy Andriamanitra, hoy izy andinivay natsofa eo an-tratranao ny tananao, dia natsofa tao an-tratra ny tanana, dia nitsoarika no tao dia boka, lasa boka ny voaka tao. Natao ohatra izy dia hoy izay atsofa indray, dia natsofa, dia miverina tamin'ny lohan'ny indray. Androany misy fanosoran'Andriamanitra n'ireny tananao ireny. Sanatria mety marary zao aty antsika andeha andafy dia mararirary kely daholo amin'ilay rivotra, amin'ilay mangatsika. Aminareo mba mangatsika tena tena mampijaly, tena mampijaly. Ozy ranabavy Roziminahy, tsy tiako mihitsy ny toetrandro any aminareo, taty Matsizy mipetraka tao taty amin'ity toerana misy anay ity. Zao izy efa any Bordeaux, mafanafana ery fa aty amin'ny toerana misy anay mbola mangatsika amin'ny any Paris aty. Eny efa mety tsy mangatsika amin'ny any amin'ny Soameva aloha. Any toa miampy rivotra be mihitsy raha tsy diso. Fa
ny tiako lazaina dia zao, misy any aminao. Ina moa zao ny idiran'ny resaka mangatsika teo ay marary ny zanakao, tsy marary eo an-tokantrano, aza maka lavitra, aza maka lavitra. Fa izy are zao andeha hiantso, mahatonga an'izay pasiteriny marary ny ankizy, tsy bazo ny tena. Ny mahatonga anao tsy mety mavita dia miandry amin'ny pastera foana ianao, miandry olona foana ianao ihany andeha eo amin'izay mba hametra ao tanana. Fa maninona tsy hametrahana ao tanana? Inona iny an-tananao iny dia mamalianao tena. Fahefan'Andriamanitra ny andriky ny tena. Ary ny tena vitan'Andriamanitra ny olona, vitan'Andriamanitra zao tontolo zao, vitan'Andriamanitra ny tena, vitan'Andriamanitra ny olombelona, ataony amin'izay ny tehana. Satria raha olombelona olona fotsiny tsy ampy, fa mila manam-pahefana tsika, manana fahefana hanjaka amin'ny zavatra rehetra, hanapaka amin'ny zavatra rehetra. Ianao hatramin'izay tsy nanam-pahefana mihitsy manapaka aminao daholo izao zavatra rehetra rehetra izao, fa raiso ny fanapakeo, raiso ny fahefana. Dia ampiasao ny tehana eny aminao. Fa olona tena mahavita zavatra ianao, tena mahavita zavatra ianao. Aza hisalasarana izany. Andriamanitra aniraka anao. Andriamanitra rehefa aniraka anao, mila mino anao ny olona, mila mino ny olona, fa ianao dia ny rahan'Andriamanitra. Ianao tsy afaka hiforcer olo izany, mba ino moa izany fa izany ianao tamin'Andriamanitra. Tsy mila an'izany rahateo, fa hiloavana fahagagana ny fiainanao. Tonga dia loavana fahagagana. Ary ny fiainanao mihitsy ny tokony ho fahagagana. Dia ho hitanao ho tahin'ny tompo ianao. Ho alefan'Andriamanitra lavitra ianao, ho ampiasain'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra zavatra ho hatrehanao. Tsy afaka mandeha mandroso amin'io ianao raha tsy mena tehana. Ny tehana moa efa ny aminao fa ny olana tsy nampiasainao ilay izy hatramin'izay tsy fantatrao. Fantaro manomboka androany, misy fahefan'Andriamanitra ny aminao eny. Na io orana hilatsaka io ary, ianao tsy maintsy mivoaka andramo, anaran'i Jesosy mijanona, tsahatra ny olana hoe alleloia, manana fahefana ianao. Nisy fotoana na tamin'izany livreur, eny nanao livraison tamin'izany dia hany ambanivohitra be mihitsy. Nampiomehy tamin'izay, tena nampiomehy. Ka za tia alika, fa nefa matahotra alika. Raha alika koa dia tiako, fa za rehefa mahita alikan'olona dia matahotra sao dia manay satria za efa nikakery ny alika. Dia za mila hanolovana ny alikan'olona dia mahantantsa ny tsy manaitra. Fandray andro ao izy nareo. Miditra amina tanàna ngeza be izay, dia miditra ao an-tokotany. Dia ilay tokotany mifarana hatreo amin'ny tapak'ilay tokotany ny azo tômôbila andehanana, fa avy eo za ary dia ilay trano mbola ery alavitra ery. Dia nitondra entana voaka ny tômôbila. Dia andeha ataoko hoe mbola misy 50 metatra vao tonga eo amin'ilay trano. Na dia ataoko hoe 30 metatra. Dia tômôbila mijanona ery amin'ny 30 metatra dia mandeha tongotra. Tonga eo amin'ny atsasak'ilay izy sady 10 metatra ny tômôbila, 10 metatra ny trano. Voadidina alika, tsisy olona atao nangingina be. Efa tonga dia alika anankitelo tonga dia ngeza be mihitsy, tena ilay alika ngeza be ireny. Tonga dia manodidina ary ny tena zava-doza ny alika rehefa tsy mivovo. Dia izany mba fahafantarako tsy haiko na marina izany na diso, fa ny alika rehefa tsy mivovo dia mba mieritreretra hanao zavatra izy izay. Tonga dia voadidin'ilay alika ho aza, alika anankitelo. Za efa vavaka ohatr'izao taitra be tena taitra be mihitsy ny ahako. Dia za aty andafy tafanjo vonjeo amin'ny teny gasy. No fantarina vonjeo izay nefa iza moa mahafantatra izany hoe vazaha tanàna amin'ny vazaha aty a France, fa tafaty amin'ny vazaha mihitsy ny azo vonjeo vonjeo ohatr'ilay amin'ny irany iza moa iloha rakoto mamonjy iny, tafanjo vonjeo amin'ny teny gasy ianao gasy vonjeo. Ilay alika amin'io tena manantona tsikelikely. Hitsoaka ve ianao dia ery hazakazakanao ny alika, ilay tômôbila ery amin'ny lavitra ery. Vonjeo izay tapahitra ao secours tampoka. Fa tsisy mivoaka.
tena teo amin'izay aho tena Daniel Rangaona tonga tena jereko tony amin'izay alika tena amin'ny anaran'i Jesosy sady zaho ny mangofotra tena matahotra ozy ary le devoly ay ihany no mandroaka anazy fa le alika hienjakenjana le alika hita masoko le devoly amin'ny fanahy le rivotra nefa emparao delivrance zany efa tia alika vehivavy ny azo vonjy Jesosy koa raha tsisy namaly zany dia hotorahako amin'ity colis ity ve sa iny ny ataoko verina mborovena zanky manam-pahefana na ohatra zany tonga dy amin'izay naran'i Jesosy na miteny vazaha aho ianao ry alika na miteny gasy amin'ny anaran'i Jesosy tsisy manatona intsony teneniko tsirairay janona amin'ny anaran'i Jesosy janona amin'ny anaran'i Jesosy fa tena nijanona ireo alika ireo iny vao tonga le rangahy tompony avy ny tena izay potra avany le rangahy tompony to dia mibaiko andreo dia lasa azo ina dia fa tena teneniko anareo fa tena tsy ambodratsy aho za tamin'izay tena raha hoe tsy tonga teo iny olona iny ka tsy nanana Jesosy ka hoe mihinan'olona reny alika ireny mety teo amin'ny 10 minitra teo dia tsisy tafajanona tsy hoe alika be tena alika be tsy haiko intsony rasin'ireny alika ireny na inona fa tena napisako fahefana amin'ny anaran'i Jesosy mijanona ny anaran'i Jesosy tsy mandroso ny anaran'i Jesosy mijanona fa tena mijanona io alika io ry havana hitanao ahoana ary zao ny ahafahanao tena mieritreritra zany hoe io alika io ve hieno anao ina ny ny alika an'izany fa tsotra fotsy manam-pahefana ianao misy fotoana mandeha tongotra ohatra tsy mitondra aron'olana tsaotrao be mihitsy ny orana zao ny teny Jesosy amin'ny anaranao Jesosy tsy avy orin'ireo tsy tonga ao an-trano anaranao Jesosy tsy avy orin'ireo taloha manao taingina bisikileta foana manatanjatena zao efa lasa manomboka misy kiva tsisy fanaovana bisikileta intsony tena tiako be mitaingina bisikileta aty aminay koa moa ambanivohitra dia milama tsara ianao mandeha bisikileta fa misy fotoana mandeha mivoaka amin'ny bisikileta lavilavitra ny trano io ny mitrano orana tena miresaka amin'ny raony mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tsy milatsaka izany orana amin'ny anaran'i Jesosy tonga ny trano tonga tao trano tokoa migorodana ny orana halleloia iny ny atananao iny na toetrandro ary azonao baikona ny alika maheno anao ny liona mikombona mivava teneninao raiso ny fahefana iny ny atananao iny anao za mieritreritra hoe ny devoly koa manam-pahefana ny devoly koa manana fa lanin'ny fahefan'Andriamanitra ny tehan'ny mpaminan'ny bala mpaminan'ny mpisikidiny farao lanin'le amin'ny teny Arona manana finoana zanak'Andriamanitra ianao raiso ny fahefana manomboka androany isanandro vao mifoha anao dia zao tenenina ety amiko ny tehana manaiky ary mpiara-miasa ireo manaiky anahy ny patron manaiky anahy eny amin'izay manaiky anahy ny zavatra rehetra ananako ny fahefana ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra inao avarainao izay afatra izay eny aminao ny tehany tsy salasalantsika izany iny ny kantoko raha ado akiradio afaka miantso nareo amin'izao fotoana izao raha misy aminareo mazoto izara fahatsapana inona mba nakasika anao mba maniry mihitsy mba misy an'ilay olona tsy mety amiko hoe tody antso ena i Rodriguez faly be miantso nareo fa mba maniry mba misy aminareo satria nareo mety mieritreritra hoe groupe izay mare izany afaka hiantso tsy anefa afaka miantso ny compte messengerako nareo rehetrarehetra raha ado akiradio dia miditra mivantana amin'ny live eto nareo dia mizara fahatsapana ianareo halleloia dao antsika eno fizarana fahatsapana voalohany dao ampandrosotsika ndalahntsika tojo ndaso aloha rahalahy tojo no izara fahatsapana voalohany eto androany dia andao to dia ampandrosotsika izy tanytompo raha tojo anao ny fitenenana inona ary no azonao zaraina androany Jesosy pasitera makasitraka tamin'ny famelabelana no tena nahafinaritra nampahirina ary ny tena nahakasika dia nahalala zava-baovao momba ny resaka tena nahaliana be mihitsy ny tantara tao anatin'izy rehetra hoe ny fironon'Andriamanitra tao amin'ny alin'ny sabata hoe fahefana ny tena dika izany fa
anainy aloha dia tena tsy nalala izy inona na tena dia tena aloha fa tena makasitraka amin'ny pasitera misaotra betsaka ny famelabenarina tena nampitombo fahalalana na lalàna momba ny tena ary tena ankaparan'Andriamanitra mba hampiasa ny teny io foana tena raisy nampinoana ny fanefana dia manafinaritra fa mihin'Andriamanitra tena tsikatsika avy ahafahantsika manao ny asany tena mamatsy atsika Jehova dia mahafinaritra be ny nampiasany Mosesy dia mampaniry aleluia dia izay tena nakasika atao anaty izy hain Jesosy tsika rehetra. Aleluia, mankasitraka tojo tahiny tompo raha tojo Andriamanitra manankiray fahasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha tojo misaotra anao fa dia mihetsiketsiky mihitsy ny fandalantsika mizara fahatsapana ianao sady manampy anahy ny fizarana fahatsapana no manampy an'ireo olona rehetrarehetra ireo ihany koa dia misaotra indrindra. Miantso neny Charline efa tsy mety tafiditra izy noho ny connexion. Atsoy amin'ny WhatsApp neny raha ohatra WhatsApp sao dia WhatsApp ny mety. Alao atsoko amin'ny WhatsApp neny Charline fa mety WhatsApp ngamba mety etety amintsika menada asoloha satria izy miezaka miditra nefa tsy ohatrany tsisy WhatsApp nao kay aty amiko safady atao WhatsApp neny Charline raha ohatra ka hoe asoa jeretsika raha tafiditra izy raikitra be ny connexion any Madagasikara dia tsy tafiditra ineny Charline ry havana. Raha misy hafa reo izara fahatsapana reto efa mizara fahatsapana ato fa neneneny nefa tsy tafiditra mihitsy ny appel izay ny olonantsika dia aleo aloha ampididitsika ary ny hafa misy hafa ihany koa miantso ato mialatsiny indrindra anao ny Charline fa tsy possible ny appelantsika menada mianaka satria avy any aminao ny problème resaka connexion. Ndao ary tsika ampiditra olona hafa indray izara fahatsapana. Ranavavy Rodriguez ao ve ianao? Laso aloha nampandrotsika ny ranavavitsika Haingony Irina Rodriguez any Arabia Saodita izara fahatsapana indray izy amin'ity androany ity. Tahiny tompo ianao ranavavy Haingony Irina, inona ary ny azonao zaraina androany? Tahiny Jesosy pasitera dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka indrindra amin'ny fitenenana. Ny azo tena nakasika ampianao hoe mazotoa manao ny asan'Andriamanitra dia mifankalala aminy fa ampitoantsika rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra dia manao ny sy manao ny asany dia mahatoky dia mahatoky sady tsy manana tahotra isika satria momba antsika Andriamanitra. Mety hoe mahakamo ilay asa amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny voalohany fa rehefa manaiky isika dia manomboka mahita vokatra dia mazoto amin'ny zavatra miasan'Andriamanitra foanafoana amin'izay avy eo dia manaraka koa ilay hoe mila olona Andriamanitra izany. Andriamanitra tsy nidina tetỳ fa olona no ny ilaina atao fitaovana dia izany tsy tokony reharehantsika amin'ny fanaovana ny fanomponan'Andriamanitra satria Andriamanitra no mifidy antsika nataony fitaovana fotsiny izantsika dia Andriamanitra tokony dia Andriamanitra tokony fahefana dia ny ahirantsika ihany koa mampiasa ny teny ety an-talantsika satria manana fahefantsika rehefa tiantsika dia tiana amin'Andriamanitra dia izay ny tena nakasika pitibe pasitera mankasiraka ny amin'ny fitenenana. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andaontsika mbola piditra olona hafa indray. Aleluia, andao piditra olona hafa indray tsika izy indray ary ny ampidintsika manaraka ao andao ampandrosotsika indray ranavavitsika Iama izara fahatsapana. Zoky Iama, inona ary ny azonao zaraina androany?
Anjezao pasitera anjezao tsirairay avy tonga vavaka fiangonana dia takam-panahiko andreo tena mahakasika be tenin'Andriamanitra mankasitaka anareo mianatra mirahalahy amin'ny teny Andriamanitra tena mahakasika tena hoe mahakasika ny fahatsapana azo fa dia tena amin'ilay hoe rehefa mandroso tsika mazoto manao asan'Andriamanitra dia tena hoe mitombo ao anatintsika mitombo ohatrany hoe voalohany mampasadaika izany dia anao avaka ianao ohatra mametratra anao izany fa rehefa tena hoe ilay mandroso ianao ary ianao arakaraka ny androsoanao ny atongavany valimbavaka aminao ihany koa dia mampitombo fitiavanao an'Andriamanitra ihany koa dia mahatonga ny tenim-pahefana ilay tenana eo amin'ny vavanao tena hoe nahakasika anay ny ten'Andriamanitra fa izany zavatra tena hoe iainao ary vao nahazo nandro azy izay zavatra izay somary be vavolombelona kely amintsika dia ny lalàna izay tehana izay miarasiny ohatrany hoe areo patron ka rehefa miantso anao ohatra amin'ny telefona fa ohatrany hoe miantso masika izy andehanasika anahy izay rehefa tonga izany dia andeha ho any aminazy amin'izay za tonga dia tonafaka miterina be izany izy dia inona izay izany dia soasoa tonga dia izay mitsiny hoe inona izay izany Sotia, ianao ny hery. Sakafotsoa izany dia soa sakafotsoa tapatapaka izany narany dia soa tsy tenenina sady miditra ilay varavarana fa toa sady mitsikitsiky izy no mandazana amin'ilay vehivavy atao hoe ay izany hitako amin'ilay zazakely nefa tsy tenena akory izy ohatran'izao sady tik dia tena hoe zaraina dia soa zay ilay teatik zay ilay teny fahefana ty amintsika zay tonoany amin'ny anarany dia soa ry havana ranadasy ravavanatikeko tiavan'Andriamanitra afato avy ny teniny mahasomanao asan'Andriamanitra fa tena hoe ao anatinao tehana ao anatinao teny fahefana dia rehefa tonononao aminariny sosa tanteraka aminao aleloia amen. Aleloia, saotra betsaka ny zoky amintsika tanatin'izay fizarana fahatsapana miampy fijona vavolombelona izay. Mbola misy olona hafa ihany koa mampandrosoantsika izara fahatsapana. Tany tompo ary Ranabavy Angelina inona ary no azonao zarena androany Ranabavy Angela. Anao nivitenena miandry kely azy tafiditsika. Tafiditra ary izy inona ary ny azonao zarena androany Ranabavy Angela? Ny fahatsapana fafaka androany dia ny tanànatsika ilay fahefana lehibe miaraka amin'Andriamanitra samy mamentana antsika samy anday anjara tiany omen'Andriamanitra tsika satria ka tena zava-dehibe tsika eo anatin'Andriamanitra dia mampiasa ny fahefena tsika amin'ny faneteteny. Halleluja, mankasitraka indrindra Ranabavy Angela ihany koa tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra izay. Aleloia, misaotra anareo rehetra ny zara-pahatsapana teto, misaotra anareo fa mamelona ny fandarina tokoa ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Andao tsika hihira araka ny teniko teo hoe tsy ho hitan'ny olona mihitsy ianao hoe niaona tamin'Andriamanitra tokoa hoe raha tsy elohavana fahagagana sy famantarana. Inona nefa ny fahagagana sy famantarana? Dia ny endriky ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa manatrika eo fiainantsika Andriamanitra dia misy famantarana sy fahagagana miara-mandeha amintsika. Andao matoantsika ity hira anankiray ity hamaranantsika ny fotoana hidirantsika mivavaka sy vavaka ho an'ny firenena hoe izaho Jesosy, izaho hanaraka anao. Naiza misy anao, ianao eo alohako, izaho manaraka anao. Dia ataontsika izany izany, heratsy nataontsika ity ity ataontsika indray izany androany. Mianao filahatra
now, another no for now. Eu sabe cada intenso, alla desire to now, another no for now. The future Tata, my feeble will shake you now, I can know for now. I can know for now, I can know there's a night on the sky. I can know for now, so you know move it, yeah now. And I can know for now, I can know there's a night on the sky. And I can know for now, so you know move it, yeah now. Marina Jesosy. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao Jesosy satria nombanay teto indray ianao androany. Tsy tapaka ny fandaharana. Misaotra Jesosy. Misaotra satria tena tianay ianao. Ary niteny taminay teto indray ianao androany. Nampahery anay indray ianao. Ho anao ny voninahitra. Ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ho anao ny asa. Misaotra Tompo malalo. Ankehitriny Jehovandriamanitra dia tonga eto indray izay androany. Isaotra anao ny amin'ny fandarana sy tontolo andro izay nomenao. Misaotra tamin'ny havatra izay voaray androany. Ny angatahako aminao Jesosy dia tahio izany teny rehetra izay nitoriana teto androany, mba tena moa avy zato eny am-pon'ny tsirairay avy. Ary mba ho voafafy any amin'ny tany tsara avokoa izany. Tsy hisy ho very, tsy hisy ho latsaka, fa moa avy zato eny.
ho fiainana mandrakizay. Da io reto olona izay tonga niary toro teto reto Andriamanitra, meo azy ireo ny tena, meo fahefana azy Jesosy. Tovy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, na dia amin'ny fanahy eny amin'ny rivotra, na ny hita maso na ny tsy hita maso, na ny tsapai tanana na tsy ny tsapai tanana, anananay ny fahefana. Elohavana fahagagana sy famantarana foana izay isan'andro isan'andro, dia ho fantatry ny olona fa miaraka amin'Andriamanitra. Saotra Jesosy malala ao. Dia raha aza saotra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Saotra Jesosy malala ao. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao mampandrosoantsika ny anabavintsika iama ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy iama hanao ny fitenenana. Tain'i Jesosy Pasitera, tain'i Jesosy tsika tsirairay avy manaraka vakoka fiambenana iara-babokantsika tondra mavaka firenentsika sy marina fotoana. Halleluia. Dia sy mankalaza anao izay masina tsara indrindra, misaotra Jesosy malalo fantanterahany fotoana rehetra androany. Misaotra Jesosy malalo satria nandeha tsara ny connexionnay avy aminao zahany. Ndreto izay tsirairay avy Jesosy malalo niatrika izany teninao masina izany. Misaotra ny ampanomponao tory ny teninao androany nataonao fitaovana. Misaotra ny pasitera namelabelatra ny fanomboana. Ndreto izay tsirairay avy mihaino izany teny izany matoky izay Jesosy malalo amovo voatsara ny anatin'ny fony tsirairay avy ary ampiasa teny pahefana izy ireo tsirairay avy nahazo izany teny izay menao androany izany, ampiasa ny teny eny amin'izy ireo androso amin'ny fanomponanao ho tianao ho tena hoe ho fiainanao an'izy ireo ny Jesosy malalo izany teny mamy izany, izany teny nampianarinao androany izany. Jesosy malalo aza velo izy ity sanjarany tsirairay avy ataovy mitsakotsako izany teninao masina izany fa tena hoe mahafantatra fa tena hoe misy teny pahefana isikinana izy ireo tsirairay avy eny amin'izay tany alehany amin'ny zavatra rehetra hatrehany amin'ny fiainana iray manontolo. Dia tena hoe ataovy matoky anao, ataovy tena hoe mahatsiaro sy manana anao izy ireo tsirairay avy Jesosy malalo. Misaotra anao izay amin'izany teninao masina izany. Misaotra Jesosy malalo mankasitraka anao izay amin'izany tena hoe atoero ampitombohy aty anatinay foana Jesosy ny fampianarana tena hoe fikirana ianao ambary mpatonga raha ny lanitra. Tsisy izay tsirairay avy izay ho latsaka, tsisy izay tsirairay avy izay tsy ahatsapa fa tena hoe manana anao. Mankasitraka Jesosy malalo. Ankehitriny izay Jesosy mitondram-bavaka amin'ny firenena tena hoe tsy miafina aminao izany firenena izany. Ao Jesosy malalo ny zavatra miseho amin'ny firenena eo. Jesosy atrehanao amin'ny firenena, atrehanao ny ankonanay tsirairay avy indrindra manatrika eto. Atrehanao Jesosy malalo amin'ny fiainam-pirenenay. Jesosy malalo betsaka ny zavatra miseho izay tena hoe mampahory Jesosy malalo. Efa ao ny tsifisina, efa ao ny aditrano, efa ao Jesosy malalo ny karazana aretina entina eo anatrehanao. Ianao irery ihany afaka hiantsonay, ianao irery ihany afaka mamaly anao, ianao irery ihany afaka hanafaka izany firenena izany Jesosy. Satria ao anatin'izany namanay, ao anatin'izany ankonanay, fianakaviana iray manontolo Jesosy ao anatin'izany firenena izany. Tena hoe adio Jesosy, adiovy Jesosy, tena hoe atodio sain'ireo efa tena hoe manompo anao nefa Jesosy malalo indraindray dia manompo tomporoa Jesosy mbola mitoky amin'ny sampy indraindray. Tena eo anatrehanao izany Jesosy hovay ny fon'izy ireo mba tena atorika ao anatrehanao amin'izao andro farany izao. Hovay Jesosy malalo ny olona amin'izany firenena izany, ireo mbola ao anatin'ny fanompoan-tsapy, atreo fiainana, atreo ny sainy. Hovay Jesosy malalo tena hoe hanompo anao, tena hoe mitady anao amin'ny fony marina tokoa. Ao ireo tory ny tenina Jesosy mehoery hatrany Jesosy ampitolohy hatrany miosotra anatin'izy ireny tena hoe mba hiadana vahoaka ao anatin'izany firenena izany. Misaotra anao izay Jesosy malalo hiatrika sahady amin'ireny
tsy manaka alofandreny ianao aza vela ireny lena fonja Jesosy mihitsy Jesosy malalo mikahatra amin'izay tsy nataony tsy nisy zavatra nataony akory Jesosy anefa mihoery izy tsy ireny Jesosy eo tanjaka dia atoteo eny amin'ny fiarahamonina indray androany misaotra Jesosy malalo ny avavaka nasandratra rehetra teto teninao dia nay matoky sy mihinza efa tenitika azy manompofona ny ianao n'izy avavaka nasandratra izany efa iranao sady ny anjelinao dia hiatrika n'izany zavatra rehetra nangatahana eto izany dia misaotra ray masina tsara indrindra ray saraka etsy amin'izao fotoana izao enjelinao masina eto manodidina anay tsirairay avy any tokantrano hiatrika tomaso hiatrika ny tontolo andro atrehanao Jesosy malalo dia voninahitra tolotra eonao mandrakizay misaotra Jesosy aleloia amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavy amintsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Misaotra indrindra dia mankasitraka ary Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianao tombositra ny mofa soavana hatrany. Misaotra Andràlatojo tamin'ny toriteny ary misaotra betsaka ny asina tamin'ny vavaka fanombohana. Tapitra fandarantsika raha mbola singa amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tovelana somatsara daholo tsika dia rapitronetsika mihoana amin'ny valo sasantsika manomboka eto ary mbavaka fiankofana fiderana fakasitrana an'Andriamanitra ngava daholo. akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com afanao ny japeo akiradio misy totensaky ny adiny telo amin'ny 2:7 maraina amin'ny 2:7 samy tahiny tompo daholo mahereza isika tsirairay avy. Misaotra anao tonga teto. Amen.